Faly miarabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandarana ny Tanora. Joana Razanakoto miaraka aminao. Androany dia atombokantsika amin'ny vavaka ny fandarantsika. Minao fa manana itaitainy koa ianao te hivavaka te hiova dia andao ary. Jesosy io apetraka feno am-pelantanao zao fotoana zao. Misy tanora ny tena te hiova, te hatsapakasika eo amin'ny fiainany dia hiteny amindray ianao. Oka iso ny voninahitra sy ny fahatsaranao eo amin'ny fiainany. Amen. Androany ny fizarantsika dia mahakasika ny hoe tanora mahay manaja tena. Tsika tanora matetika tsy indraindray lasa zavatra ataonao tsy fantatro akory hoe aika manimba ny tenanao. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe arsahan'Andriamanitra ianareo ary trano arafitr'Andriamanitra. Ozy izy koa ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 7:9-7:20 hoe fa tempolin'Andriamanitra ianareo ozy izy dia raha ohatra ozy izy dia manimba ny tempolo ozy izy dia mba ho simban'Andriamanitra koa fa masina ianareo. Tsika tanora zany voatokana ho an'Andriamanitra. Ny hoe masina dia hoe voatokana dia voatokana ho an'Andriamanitra zany ianao. Rehefa voatokana ho an'Andriamanitra tsika sahan'Andriamanitra, tsika trano arafitr'Andriamanitra tsika dia ny zavatra ataontsika zany tokony mifanaraka amin'izay fa tsy hoe zoanao mihitsy ny hoe andeha hiteniteny foana hiten-dratsy eny an-dalana eny afaka manao an'izany ianao fa raha ohatra ve ianao ka efa sahan'Andriamanitra trano arafitr'Andriamanitra saha zany hoe misy zavatra volena zany ao anatiny. Ny zavatra volen'Andriamanitra tao anatinao tsy teniteny foana, tsy fivarotan-tena, tsy fangalarana fa zavatra tsara. Mila zany ianao mila mahay manaja ny tenanao. Manaja ny tenanao ianao le tempolin'Andriamanitra, ianao le asan'Andriamanitra. Tsika ozy izy dia asa tanan'Andriamanitra ny boky Isaia izy dia miteny hoe je suis le potier, vous êtes l'argile ozy izy. Dia tsika zany arafitr'Andriamanitra ataony araka an'le endrika tiany ho ianao dia lasa nefany le amin'ny tsy fahaizantsika manaja ny tenantsika mahatonga antsika tsy ho tonga le endrasan'Andriamanitra amintsika. Zany hoe mila manaja tena zany tsika. Mila manaja tena isika tanora amin'ny fomba fiteny. Eny azonao atao tsara ho any miteniteny zavatra tsisy tsika fa tombony ho anao ve iny fa vao maikara lasa ny fomba fijerin'olona ho anao na tsy miteny fotsiny hoe tsy voatery hoe miteny-dratsy fa fomba firesaka ohatra mila mba manaja tena tsara ianao na amin'ny fomba fihetsika ohatra amin'ny fomba fitafianao ohatra mba tena mendrika tsara ianao satria sahan'Andriamanitra isika dia trano arafitr'Andriamanitra. Mila zany tsika mi se décider, mi se comporter amin'le arakan'le œuvre an'Andriamanitra tsika. Tsy mahamenatra zany hoe za miteny tsara, tsy mahamenatra anazy zany hoe za mieritreritra tsara, tsy mahamenatra anazy zany hoe za manao akanjo maontono. Tsisy mahamenatra zany indraindray dia volongeno mitady hiperturbe atsika mahatonga atsika tsy tena hiova tanteraka. Indraindray tsika any anatsika any efa tena hoe tokony manao an'izao efa resy lahatra any anaty fa le anao an'le action no tsy afaka no tsy vitanao dia nefa niny Andriamanitra efa manome fandresen-dahatra anao dia androany mbola miteny aminao Andriamanitra hoe ataovy le izy fa tsisy mahamenatra zany. Tsy mahamenatra zany manao sitrapon'Andriamanitra, tsy mahamenatra zany hoe mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tombony ho anao io tsy maninana tsisy mahazo ary ianao fa Andriamanitra micomprendre anao tsy manina. Ozy ny ten'Andriamanitra tu comprendras plus tard dia tsy manina zany, tsy manina fa Andriamanitra mahafantatra. Dia ataovy ampitiavana, dia ataovy ampahasahiana, mahay manaja tena tsara ianao, ataovy izay zavatra asain'Andriamanitra ataonao fa tsy hanenina amin'io zany ianao tsara foana ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra indrindra tsika dia mbola tanora izao. Tempolin'Andriamanitra ianao dia masina ianao. Mankasitraka indrindra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Minao fa nisy zavatra niraisinao. Tahin' Jesosy.